Ny vaovao-ara-pinoana no amaranantsika ny fambalalana vaovao. Tafatsangana ny farany herinandro iny ary ny fikambanany zanaky ny fiangonana FJKM Ziona vaovao any Mahajanga. Nisy ary ny fianana voalohany nataon'izy ireo. Na dia vao efapolo taona mahery aza zao no niorenan'ny FJKM Ziona vaovao Mahajanga dia efa maro be ireo kristianina izay nandray fahasoavana tao aminy. Maro amin'izy ireo ankehitriny no mipetraka eto Antananarivo sy ny manodidina ary ny faritra maro nanapa-kevitra ireo ho ny iombona ho iray amin'ny alalan'ny fikambanana ny zanak'ampielezany. Ny asabotsy teo izy ireo dia nantanteraka fihaonana teny sabotsy namihana taorian'ny fanampahafavahana dia nataony fifidianana ny birao izay tarika ny fikambanana. Ahitana laika sy mpitandra maro anatin'ity fikambanana ity. Ny tanjona dia ny ampiombonina ireo rehetra efa nandalo tao an-toerana. Ny faharoa dia ny andray anjara amin'ny fampandrosoana ny asa tanterahan'ny fiangonana ny Mahajanga. Voalohan'izao aloha zany azo averina savalaminandro sangy raisinay adidy sy andraikitra lehibe ny mampafantatra antsika rehetrarehetra manerana ny nosy fa izany fitsanganana izany fikambanana zanak'ampielezana FJKM Ziona vaovao Mahajanga izany ho avy any amintsika tsiraray avy izany programma sy zavatra tanterahana rehetrarehetra zany ary manantena ny fanatevenantsika rehetrarehetra ity fikambanana ity fa nisy tanjona moa zany dia tsara voatarina eto Mpamalanina dia ny tanjona voalohany ny fampanjakana ny fanjakan'Andriamanitra ary ihany koa fanatsarana ny fiainan'ny zanak'ampielezany Ziona vaovao FJKM Ziona vaovao Mahajanga. Satria ity no fihaonana voalohany tamin'ity taona ity dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo sy ny fampiarabana no nahatratrarina ny taona vaovao. Tao anatin' izany dia samy nanao ny talentany ihany koa ireo rehetra izay tonga nanatrika izany. Araka ny fantatra dia isy ny fidinan'izy ireo any Mahajanga isan-taona ary entanina natevin-darana ny fikambanana ireo rehetra efa nandalo tao amin'ity fiangonana ity.